Raha ny sehatry ny asa lalana eto Madagasikara no resahana, ny 2024 isanjaton'ny mpianatra vehivavy ihany no meo fanaraka asa eny amin'ny sekoly ambony polyteknika eto Antananarivo. Ny 7.7 isanjaton'ny vehivavy sy ny 9.7 isanjaton'ny mpampiasa no mahatsapa, fa vato misakana ny tsy fahampiany fahaiza-manao teknika. Ny 12.5 isanjaton'ny mpampiasa no mirona kokoa amin'ny fampidirana mpiasa lehilahy, ary ny 8.5 isanjato tsy manana politika manome vahana ny fampidirana mpiasa vehivavy. Ny 4.7 isanjaton'ny vehivavy mpiasa milaza fa misy ny fanavakavahana sy ny fomba fisainana mitanila momba ny lahy sy ny vavy eny amin'ny sehatry ny asa lalana. Ny 13.5 isanjaton'ny mpampiasa miaiky fa mbola vato misakana ny tsy fahampiany fepetra fitandremana fahasalamana, ary ny 4.5 isanjaton'ny mpampiasa miaiky fa entitra loatra ny ora fiasana ka miteraka olana ho an'ny vehivavy manana andraikitra ao an-tokatrano. Ny 2.5 isanjaton'ny vehivavy mahatsapa fa misedra sakana ara-batana mihoatra noho ny an'ny lehilahy, ary ny 5.7 isanjaton'ny vehivavy monina manamorona ny asa lalana mahita fa sarotra ny mampifandrindra ny sehatry ny asa lalana amin'ny asa ataony. Ireo amin'ny ankapobeny ny vokatry ny fanadihadiana nataony PDDR na ny projet de développement durable du secteur routier à Madagasikara, izay vantsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Tanjona napetraka ny hoe vehivavy avokoa ny 10 isanjaton'ireo mpiasa misehatra amin'ny asa lalana, ahafana mametraka fampandrosoana maharitra, iainana sy andraisan'ny rehetra anjara. Tratra ny tanjona saingy tsy mahasahana ny toerana takiana. 12 isanjaton'ny mpiasa de vehivavy, saingy ny sehatra iasandreo vehivavy reo posta zany raha ohatra hoe tenenina ka mahitsy kokoa, de tena tsy mahasahana ny posta responsabilité zany reo na ny hoe cadre, fa ny akabeazan'ireo zany de hoe any amin'ny femme de ménage, manao an'ireny le sécurité eny an-dalana reny, tsy de manana poste décideur firy zany izy ao anatin'izay, fa olona entina fotsiny zany. Maro ny sakana tsy ahafana miroso amin'ny fanomezana sehatra ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa lalana. Isan'ny misongadina amin'izany ny fihaverana fanatokana ho an'ny lehilahy zany asa lalana izany, indrindra ho an'ny mponina any amin'ny faritra atsimo. Raha mierana ankizy vavy andeha hianatra ka hoe andeha hanao travaux publics ny asa ataony, de maro ny ankizy no misedra olana asa ady mbola tsy miainga ao anatin'ny tokatrano, de maro ny ray aman-dreny zany manakana an'izay zavatra zay. Etsikilany ho an'izay efa mandeha de mbola maro ihany koa ny sedra izay miandry anazy mandritra n'ilay fiofanana. Maro ny olona mialan-daharina zany ao anatin'izay siam-piofanana zay. Ho an'ireo kely izay efa manatanteraka an'le asa mihitsy indray de mbola maro koa ny olana izay sedrain'iry zareo, indrindrandrindra hoe eo aloha le natiran'le asa mihitsy zany hoe exigeant kokoa le asa, mila force physique kokoa le asa. Zay moa ny antony hoe le fiofanana sy ny sisa, fa ny tena base le izy de ny fisainana eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy hoe natao an'ny ankizy lahy zany, fa tsy natao an'ny vehivavy. De le vehivavy rehefa avy eo raha tsy mitafiherim-po, mitafikirizana amin'ny fianarana, mitafikirizana amin'ny fanatanterahana an'le asa, de sarotra zany le fijanonana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Nampahafantarana vokatry ny fanadihadiana natao mikasika ireo sakana tsy ahafahana mampiaty ny vehivavy amin'ny sehatry ny asa lalana. Aorian'izao, izy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ahafahana miroso amin'ny fampiofanana sy ny fanomezana tantsorika ho an'ireo vehivavy maniry sehatra amin'ny asa lalana eto amintsika.